Tamin'ny kafaliana no nandraisan'ny candidat ny antoko hery vaovao ho an'i Madagasikara Hery Rajaonarimampianina ny valim-pifidianana Vonjimaika no izy tafiakatra amin'ny dingana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahana amin'ny 20 ny volana desambra izao dia ny fandresena no napetrany olona ara-pahamehana nisy nyresadresaka fohy niarahan'ny mpanao gazetinay taminy ihany koa mbola lovana manantso sigrision Rakotondramangajany. Ihany angambany kafaliana andraisana azy ary indrindrindra nahafantarana fa dia navitrika ny vahoaka malagasy teo amin'ny fifidianana satria dia efa manakaiky ny 12 isanjato iny tampandraisa nanjary iny ary vita soamantsara ilay fifidianana voalohany everika fa izay zava-dehibe fahavononan'ny vahoaka malagasy iroso amin'ny fifidianana ary amarana zao krizy zao izay angamba tena zava-dehibe. Manao kosa ny paikady ipetraka ato ato. Paikady dia efa misy vonona ny andresy isika andeha amin'ny farana ka dia hitanareo ihany ny paikady atongavatsika amin'izany. Io sakamaloha sy avozy io samy manana ny antra ho azy.